zay ny amin'ny vaovao fa rakitra indray ny fandravahana trano teny 67 hectara io maraina io ka trano hatrany amin'ny 100 no voarava fianakaviana manodidina ny 10 io ihany koa eo anatrihan'izany no tsy manan-kialofana. Trano manodidina ny valopolo-tafo no noravaina tetsy amin'ny 67 hectara io maraina io ary fianakaviana manodidina ny 10 no tsy manan-kialofana amin'izao fotoana izao vokatra izay fandravana trano izay. Araka ny nambaran'ireo mponina ao amin'ity toerana noravaina ity dia vao maraimbe izany hoe tany amin'ny 4 maraina tany hoany no tonga teny toerana ireo mpitandron'ny filaminana nandrava ny trano. Tao anatin'ny torimaso ireo olona ka maro ny tsy afaka akory namoaka ny entana fa namonjy ny aina fotsiny. Za dia tampoka be taminay tao anatin'ny torimaso zay to dia pokolay no nahazo anay zany a nanetanay raha misy tsy azo ny fatandremana tsisy ny hoe reklama zany tsy manisy fatandremana hoe amin'izao nareo miala fa tonga dia tena pokolay no nahazo anay tato tamin'ny telo maraina ny sahaza mampanahelo nefa reo olo reo a tsisy elofana fa mampanahelo anay izy fotsiny zany dia to dia sandarma tonga to dia mandava ny tanàna pokolay ny fandrivalemana. Tiaroany ty anay mbola matory daholo dia tonga ny mpandrava dia foaza ozy ny sasany mpamoa zany zay tsy mipetraka ao dia mifoaza fa tonga mpandrava trano dia zay zany tsy mahafafatra ninina fa dia sasany nahavoky ny entany ny azao zao dia naverako ny akanjoko satria aiza tsy miainy avy eny ambony no ny akanjo zay nefa manatena sy natoky reto olona mba tokony hiaro anay mpanao fanjakana reo indray mampiorooro anay dia matahotra zay anakokely ny anakakely zay ny tao an-drano natory tena tsy nanana heritreritra mihitsy dia aveo a hoe misy ava ny entanareo ava zay manana entana dia zako ny moa taitra tapoka dia nikidika eo ambaravarana tsy voavoky tsy trano fa nikidika eo a dia aveo avo le vilany no sainga alainy very nenjitsita hoe napetsina kelony le vilaninay dia ny entana sasany voatototra ao daholo. Araka ny nambaran'ireo mponina tao amin'ity toerana ity dia efa tamin'ny taona 2020 sy 710 no mipetraka tao amin'ity toerana ity izy ireo taoriany ny rivodoza Zeralda ka ny fitondrana tamin'izany no nametraka azy ireo tao ka nitohy hatramin'izao nefa saingy ny afara tamin'ny fandravana tsy nisy fampandrenesana mialoha izao. Manao antsoavo amin'ny fitondrana mahefa izy ireo satria tsy manan-kialofana amin'izao fotoana izao. Tsy misy fa zay alavitra dia lavitra zay fa fitedavana ny teto dia mipetraka tamin'ny anina ilo dia napindraka teo zay napindrany teo zay zay ny teo zay dia io zany zay tsy mahita ale fa dia eny amin'ny arabe eny tsy fatako na mba olombelona ihany zany zay na sanatria fa klasy ny biby Tsy nisy ve ny fampandrenesana tsy nisy tompoko tsy nisy mihitsy mangataka le fitombam-pamakana zany mba jereo zany ny majinky jereo ny majinky fa mampanahelo ny majinky. Mbola tazana teny an-toerana ireo mpitandron'ny filaminana marobe miaraka tamin'ny vahatany nandritra ny fandalovana teny an-toerana. Efa voafefy ihany koa ny toerana noravaina ity 67 hectara apita ny fiangonana loteriana ity.